Falmerabatsika rehetra amin'ity andro anio ity zay omen'ny tompo a mbola fahatsika miaraka manompo a tahaka izao indray. Faly ihany koa miaraba an'izay rehetra manatrika amin'ny alalan'ny tambazotra amin'izao fotoana izao. Ny avantsika avy any ivelany tsy mahafantatra hoe inona zavatra mitranga anio fa firy androany 20 volana febroary dia fotoana anankiray natokana mba hifampiarabana tratran'ny taona dia tsy ao am-piangonana izay io zao fa aty faritra Ivato aty dia isa-taona tahaka izao ny Évangile sans frontières dia miaraka manao fotoam-bavaka miara-mitokana dia mandritra ny 2 andro sabotsy maraina ny tonga dia matory miaraka milasy daholo dia lahady miara-mivavaka tahaka izao. Mba todika kely atao amin'ny olona ny kamera azafady aty dia mba ho fifampiarabantsika amin'ireo havantsika izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra dia nataontsika mba no fahofantanana ho azy ireo solom-bonane ihany koa zay asary eny ary anomboka zao afatro tsika amin'ity andro anio ity mino fa ao tsara ianao androany. Amen. Amen. Ozy misaotra masina ao ambokony eo abolanao fa efatra efa faravakely ny 5 naveriko ty teny ity fa apatsy ahivoko foana. Ozy izy misaotra masina rehefa miresaka Solomona, tsy Andriamanitra no miresaka fa Solomona. Ozy izy miresaka hoe anaka tandremo ny teniko, tsy Andriamanitra ho anao miteny, Solomona no miteny. Anaka ozy izy tandremo ny teniko. Atonga lano sofinao ian'ny filazako. Zavela iala eo imasonao izy fa raketo amponao. Fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary fa melomelomana ho an'ny nofiny rehetra. Teny avoaka ny vavan'ny Solomona dia ozy izy Solomona hoe zay tena miloka ny vavako tandremo dia nohy tsara fa mitondra aina ho anao. Androany ihany koa zay tena miloka ny vavan'Andriamanitra dia tandremo dia hitondra aina ho anao. Fantatra hoe ndika natao hoe tandremana. Natao hoe tandremana dia tsy resaka loatra hoe fankatoavana fa ny tena heviteny ao anatin'ilay hoe tandremana maningila tsofina mihitsy ianao. Amen. Tsy manaiky ho varimbary ihany ny zavatra ianao zay natao mitandrina. Tena hoe miaino ianao ny fonao sainao ny mombanao rehetrarehetra zay azonao kontrolena dia mibanjina miaino an'Andriamanitra. Rehefa miaino ahy ianao dia misy teny avoaka ny vavako dia misy teny avoaka ny vavan'Andriamanitra. Maninona tsara? Misy teny avoaka ny vavan'Andriamanitra. Ao anatin'ny zavatra toriko raha le teny avoaka ny vavako no hoeninao dia tsy mitondra ainao anao zay. Fa rehefa le teny avoaka ny vavan'Andriamanitra no hoeninao dia mitondra ainao anao zay. Azavaiko kely tsotsotra le izy. Raha zaho zao mitory fitiavana aminareo rehetrarehetra ireo, tiako nareo tsy mitovy zay fandraisanareo an'izay raha ohatra ka miteny avadiko hoe tiako ianao. Misy impacta kokoa any aminy. Azonao le izy. Dia ohatran'izay ihany koa zahay eto miresaka aminareo ensemble. Fa rehefa Andriamanitra no miteny heninareo miteny amin'ny alalan'ny vavako, misy impacta any aminao le izy. Ainao an'ny mahazo azy. Fa melombelomana ho an'ny nofiny rehetra. Azonao ve? Dia tsy ilay zavatra teneniko safo be mantsina fotsiny mahasoa anao, fa ilay zavatra tenenin'Andriamanitra manokana aminao. Azonao zay? Eny ary amaky sotra masintsika fa tsika miainga anio. Samy mijery ny Genesis toko voalohany. Genesis toko voalohany no ovaketsika. Genesis toko voalohany andininy voalohany
ka hatramin'ny 7. Genesisia 1 ka hatramin'ny 7. Naran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny tany, nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Ary ny aizina no tambony ny lalina. Ary fanan'Andriamanitra nanomba tambony ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava. 4 tapany voalohany, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Jona 1. Andininy voalohany. Moratadidina kely. Genesisia 1, Jona 1. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy ary, dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Amen. Amen. Rehefa avy eo vao mihinam-bary, mbola sakafo ny fanahy aloha tamin'ny fiandohana. Zay ity afatra ity tamin'ny fiandohana. Genesis 1, Jona 1, asan'ny apôstôly 2. Fa tsy vakiantsika ilay asan'ny apôstôly 2 tamin'ny fiandohana. Rehefa nanao an'ity zao tontolo zao ity Andriamanitra, dia inona moa ny zavatra nataony tao anatin'ilay izy? Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra. Tsisy vanim-potoana eo apetrany hoe 4 taona, 4 taona, sa 4 alina taona, sa 4 tapitrisa taona. Fa namboariny fotsiny ny tany sy ny lanitra. Le tany zany dia planeta tany, dia lanitra ny abakabaka sy ny tontolo manodidina an'izay. Rehefa vita izay, dia niditra en position repos ny tontolo rehetrarehetra aloha. Izany hoe tsy mitohy le asa, fa nataony fotsiny le izy hoe nahary izy ny tany sy ny lanitra. Vita izay, dia inona ny zavatra nitranga? Ny tany tsy nisy endrika sady foana, ary ny aizina ny tambony lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano. Izany hoe rehefa vita i zavatra izay noforoniny aloha le izy, dia nipetraka teo en attente, stand by, ny fanamasina nambomba teo fotsiny. Mipetraka le zavatra tsy nisy endrika sady foana, dia teo ny fanamasina. Rehefa teo ny fanamasina, dia maninona tsy nanao ninina izy? Fa ahoana, inona zavatra nitranga tao anatin'ilay tantara? Ny zavatra nitranga dia zao: le fanamasina tsy miasa raha tsy misy ny tenin'Andriamanitra. Miandro fotsiny izy au repos, raha tsy tonga ny vanim-potoana izay ny teninenan'Andriamanitra amin'izay. Ny fanamasina dia Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra. Aza asiana mélange na inona fa mitovy zany zavatra zany, mitovy zany. Natao hoe manana ny teny, natao hoe manana n'Andriamanitra dia manana ny tenin'Andriamanitra ao anaty. Natao hoe velona ao anatinao Jesosy, dia tsy Jesosy vatana ny velona ao anatinao, fa lay Andriamanitra teny izay ny velona ao anatinao. Ka raha tsy manana ny fanambarany ny olona anankiray ao anatiny, na hiteny ary izy hoe za zanak'Andriamanitra, tsy zanak'Andriamanitra izy, satria tsy manana ny fanambaran'Andriamanitra. Ny andry amin'izay le fanamasina an'ilay fanambarana. Mipetraka fotsiny izy tambony lalina,
Ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony ny rano. Dia ozy izy amin'izay ny teny à un certain moment donné amina vanim-potoana anankiray. Ny teboka voalohany napetrany mialohan'ny zavatra rehetra. Ary zany ny tena mahagaga amin'ny fivavahana kristianina. Raha ohatra ianao afaka manana fahafahana, manana fotoana, manana fahafahana, manao étude-na mythologie, zany hoe karazana tantaran'ny foronin'ny olona ireny misy natao hoe mythologie grecque ohatra, dia mitantara izy miresaka ny Andriamanitra zareo. Misy mythologie romaine, dia mitantara izy mikasika ny Artemis sy ny sisa rehetra, dia mba étudier ireo karazan'Andriamanitra reo sy ny zavatra izay fitantarany zareo hoe ahoana ny nisiny zao tontolo zao. Fa ny Andriamanitry ny kristianina, ny Andriamanitry ny Israela ny mahagaga indrindra hoe ahoana ary zany zavatra zany, fa tena tsy takatry ny atotoa zany. Noforoniny amin'izay ny teny amin'izay izy, ary ny etapy voalohany nataony tamin'izy naharany zavatra rehetra dia inona? Mesia mazava. Tamin'ny voalohany rehefa niforoniny zao tontolo zao dia niaizina nanarona ny tany ary ny vanan'Andriamanitra nambomba tambonin'ny rano. Tsy nisy endrika sady foana. No hoe tsy gaga ao anatin'ilay tantara. Andriamanitra parfait mamorona zavatra. Maninona? Tsy misy endrika sady foana. Zany hoe ilay zavatra ny foroniny, ratsorina, ratsy tarehy. Namorona izy fa tsy nisy endrika ilay zavatra izay nataony. Mandra-pahatonga amin'ny fotoana tahaka ny ahoana? Mesia mazava. Dia nivoaka amin'izay ilay teny anankiray manao hoe hitan'Andriamanitra fa tsara amin'izay ny mazava. Tsara ny mazava. Rehefa nanomboka Andriamanitra dia ny mazava no nataony voalohany. Ny etapy voalohany ao anatin'ny tantara dia ny fanan'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra no namoaka ny mazava. Fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny lalina, nivoaka ny teny, nipotra ny mazava, dia tsara amin'izay ny toy an'ny tantara. Ao anatin'ny bokin'ny Jaona toko voalohany, dia rehefa nilaza indray tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, izy dia tao amin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany, izy nahariana izao rehetra izao. Ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray ary. Ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly ao, elanelana fotoana tamin'ny vanim-potoana nitsanganan Jesosy tamin'ny maty, tsy ahivontsika amin'ilay fety atao hoe ascension, fa tsy assomption, ascension. 10 andro mialoha amin'ny Pentecoste. Dia hozy izy Jesosy niresaka tamin'ny mpianatra, avy nanome ny fanamasina izy. Jaona toko 2:20, namoaka fofinaina avy tamin'ny vavorona izy, raiso ny fanamasina. Na elokiza avelanareo voavely zany. Fa zao mijanony eto Jerusalema aloha, mandra-panafy anareo ny hery avy any ambony. Efa niteny Jesosy tao anatin'ilay fanambarana ao am-bokin'ny Jaona, ao am-bokin'ny Matteo, ao am-bokin'ny Marka, ao am-bokin'ny Luka, mandeha anatoriony filazantsara manerana zao tontolo zao. Fa tsisy afaka nietsika zao tsisy mietsika aloha. Mandehana fa zao petraka aloha. Efa mivoaka ny teny indray zany teo. Azonao? Ny anankiray ao am-bokin'ny Genesis efa nipetraka ny fanahy fa tsy tonga ny teny. Ny anankiray ao am-bokin'ny asan'ny apôstôly sy ny Jaona efa tonga ny teny fa mbola tsy tonga ny fanahy. Niandry ny fanahy indray ilay teny. Dia nivoaka ny teny, mandehana anatoriany filazantsara fa zao janony eto Jerusalema aloha, mandra-panafy anareo ny hery avy any ambony. Asan'ny apôstôly toko 1:9, azo hery ianareo, avy amin'ny ilatsaha fanamasina aminareo, dia ho tonga vavolombeloko fa mipetraka aloha. Tonga amin'izay ny asan'ny apôstôly toko 2, nivavaka izy rehetra. Jereo ilay tontolo izay iainan'Andriamanitra, ilay tontolo izay idiran'Andriamanitra antsehatra. Verantsika amin'ilay ohabolana toko ohabolana 4. Anaka tandremin'ny teniko. Tonga lany ny sofinao iain'ny filazako. Zavela iala eo masonao izy, raketo ao-ponao. Lasa amin'izay reto olona vitsivitsy maromaro, 27 niakatra tao amin'ny efitra ambony, nazoto ny vavaka. Nandritra 10 andro, iona foana ry zareo.
vavaka izy ho avy ny fanamasina. Tonga amin'izay le Pentecoste. Tsy ny Pentecoste ny zava-dehibe fa ny Pentecoste dia opportunité fotsiny ho an'Andriamanitra. Izy tsy miraharaha izay fety Pentecoste tany. Na tonga an'iny hoe natao fety Pentecoste satria amin'iny vanim-potoana iny manao pèlerinage ny jiosy rehetrarehetra maneran'izao tontolo izao. Dia mba ahafahana mampiseho ny jiosy rehetrarehetra, ahafahana manela filazantsara rehefa mody ireo olona marobe manao pèlerinage ireo, dia nalatsaka Andriamanitra tamin'ny vanim-potoana ny Pentecoste ny fanamasina. Fa rehefa tsy azon'ny olona zany zavatra zany dia ny Pentecoste ny zava-dehibe, tsy ny Pentecoste ny zava-dehibe, azo natao iny andro latsinainy mangiran-dratsy tsinitsinina. Tonga dia hoe raikitra rakizy alefason-dana mandeha daholo amin'izay fa tonga ny fanamasina. Fanendrasany vanim-potoana ny Pentecoste satria amin'iny fotoana iny miakatra daholo ny jiosy rehetra makao Jerusalema, manao pèlerinage, manao fivahinianana masina. Nentina fanamasina manomboka ny tantara. Mandeha amin'izay tsika amin'ilay tantara fiandohan-javatra amin'izay. Ny asan'ny tenin'Andriamanitra manomboka ny tantara amin'izay. Tonga ny mazava. Za androany te hizara aminao amin'izay amin'ity andro an'ity satria androany isika no miara-mankalaza ny fiandohany izao taona izao. Na dia efa nanisaka volana janoary ary tsika. Raha nisaka raha iaina nyity taona ity isika, za te hizara aminao androany fa ny fiainana miaraka amin'ny Kristy Jesosy dia tsy resaka hoe andao any am-piangonana. Tsy resaka hoe andao hivavaka isan-kalady, andao hivavaka isan-kalarobia, andao anatrika an'izao, midira groupe de zao, midira amin'ity, manaova an'ity asy ity, sy sisa rehetrarehetra. Fa ny fiandoham-piainana miaraka amin'Andriamanitra, izy nisy mpiainana, ary raha tsy izy dia tsy nisy ary izao zavatra ary rehetra izao. Ny depara miaraka amin'ny Jesosy Kristy, fanamasina sy tenin'Andriamanitra. Na tsara? Reo. Izay tsy roa fa ray ihany miaraka. Fa roa fotsiny faninonana azy mba hanavahana ny asany. Dia ireo no tokony hatombohany zavatra rehetra. Ireo no fototra tokony hiorena ny zavatra rehetra. Tsy ireo tsara fa rehefa tanteraka ireo fepetra anankiroa ireo, ny fanamasina sy ny tenin'Andriamanitra, dia tonga amin'izay ny mazava. Izy ny fahazavana. Ao amin'ny Jaona izy dia toy izany ary. Nazo fa kitsika iny Jaona toko voalohany teo iny. Toy izantsika ilay izy. Izy nahariana andiny fatelo. Izy nahariana ny zavatra rehetra. Ary tsy izy dia tsy nisy nahariana izy zavatra. Ary izao, na dia iray ary, izy nisy mpiainana. Ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Ary mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina. Fa maizina tsy nandray azy. Raha lasainam-pavy, ny olona dia tia handray an Jesosy Kristy. Ny olona dia tia hanompo an'Andriamanitra. Fa ny ankamaroan'ny olona tsy miainga eo amin'ny fototra. Fa ny ankamaroan'ny olona dia mijapy train fotsiny ihany. Dia manaraka fomba mpivavahana. Ny fivavahana rehetra dia manana fomba daholo. Na tsika ary manana fomba. Izay mety mampatonga ny sasany mety very ao anatin'ilay izy. Manomboka mitsilotsilo ianao ahoana fanaovana anazy. Rehefa hira kalikalma zany. Sina kely ohatran'izao, ohatra miketriketrina kely dia ohatra mandindia zany zareo. Ohatra mandroso zany ny tongotry ny anankiray ny ihany, ohatra manao ohatran'izao zany, ohatran'izay zany fanaovana azy. Zany atao hoe fomba mpivavahana zany. Rehefa mikipy dia hidina mafy be io maso io. Fomba mpivavahana zany. Rehefa mihira zany dia atao mafy le izy. Fa tsy migongonina. Zareo koa rehefa mivavaka, petsopetsona ny vavany. Tsotrany any amintsika tonga dia vavaka mangina dia. Rehefa mivavaka, mihetsika molotra. Dina ho ny resahany eo. Samy miteza mba tonga ny vavany eo fotsiny ihany. Vavaka tora-po. Fomba mpivavahana. Ary be dia be ny olona tafalatsaka ao anatin'izany lalana izany. Tsy nanomboka tamin'ny fiatombohany. Fanamasina sy tenin'Andriamanitra. Nefa ireo nisy mpiainana. Ary tsy misy fiainana raha tsy ireo.
Ireo natongavany mazava ary tsy misy mazava raha tsy ireo ny asa. Dia inona ny conséquence? Inona ny zavatra mitranga ao anatin'le izy? Mivavaka ny olona fa la esprit tsy tonga any anatiny mihitsy. Isaka mihaino olona dia maheno an'izany zavatra izany foana amin'ny vanim-potoana rehetrarehetra, ary izany manahirana ny fanahiko mihitsy any anatiko any hoe ahoana ry tompo fomba izarako amin'ilay olona hoe ohatr'izao any ty fiarahana amin'izay sosiete. Ahoana ny fomba izarako amin'ny olona hoe tontolo ara-panahy any ty zavatra ty ny fiarahana amin'Andriamanitra nge ka Andriamanitra miresaka aminao fa tsy connaissance na compréhension tsy fahalalana na fahazon-dresaka ny resaka ambarako mety ho azonao. Fa ny fanahy miasa ato anatiko ve miasa ao anatinao ihany koa. Ny teny miresaka ato anatiko ve miresaka aminao ihany koa. Manana ny atao hoe ankonana ara-panahy isika, fa ny atao hoe ankonana ara-panahy iny dia ilay fanahy miresaka amiko dia miresaka aminao Ary ilay teny miresaka any anatiko dia manambara aminao ihany koa Ary miara-manao amen tsika tsy manao amen ny amin'izay ambaran'ny pasteur Tovy na ambaran'ireo rahalahy teny ireo, fa manao amen tsika ny amin'ny fanambaran'Andriamanitra ny natao fotsika any. Amen. Tamin'ny voalohany ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary izao tontolo izao. Tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra. Ary ny teny dia Andriamanitra. Izy nahariana ny zavatra rehetra. Aza maika ianao amin'ny fihetsika maro isan-karazany. Aza maika ianao amin'ny karazana fampony. Aza maika ianao amin'ny karazana zavatra maro isan-karazany. Fa androany Andriamanitra miresaka amintsika mihitsy fa misy fiatomboany ity tantara ity. Tsy miditra ao anatintsika ny mazava raha tsy miasa ao anatintsika ny fanamasina sy ny tenin'Andriamanitra. Be dia be ny fiainan'ny olona tsy mety mazava. Tsy mety mazava. Hoy Jesosy manambara hoe mankanisa aty amiko ianareo miasa fatratra sy mahavezatretana fa zany hanome anareo fitsarana. Fa be dia be ny olona mivavaka. Maninona? Tsy manana fitsarana. Mikorotana ny ao anaty. Be dia be ny olona mivavaka. Fa ao anatina vanim-potoana adiny 2 adiny 3 ihany, ohatran'ny mety ny fiainana. Ohatran'ny mahafinaritra. Afako mitovy amin'ny olona mijery spectacle ihany anie zany Ny fivavahana teoriana ty amin'ny vaninandrontsika lasa ohatran'ny évangile spectacle. Jereo tsara fa mitovy mitovy. Mandeha mijery fetiny olona, faly izy adiny 3. Mandeha mivavaka ianao, faly ianao adiny 3. Inona ny différence? Le lalakale sy le karazany zavatra enony. Fa ny fiainana ao ambadika izay mbola miaina famaizinana ihany. Natao hoe miaina famaizinana dia tsy misy tsirony ao anaty. Zay le teny teo hoe tsy misy endrika sady foana. Mivavaka fa ny fiainana tsy misy endrika sady foana. Tsy miresaka aminao mihitsy ny karazam-pahotana marobe. Za tsy tia mitanisa karazam-pahotana marobe satria ny karazam-pahotana marobe fruit, vokatra hita maso fotsiny ihany. Tsy ireny ny zava-dehibe, fa ny zava-dehibe ilay iainantsika any anaty any mihitsy, ilay miodina any anatin'ny ati-dohantsika, ilay miodina any anatin'ny fanahintsika, ilay iainantsika mihitsy, ilay tebiteby iainantsika maraina mandra-paharivo ny andro. Karazan'olona anankiray mitovy amin'izao tontolo izao. Sy ilay fiadanam-po iainan'ny olona anankiray hafa kosa maraina mandra-paharivo ny andro. Ny anankiray lalovana rahona kely fotsiny ny journéany. Ny anankiray rahona foana fa lalovana masoandro kely fotsiny ny journéany. Rahona foana mandalo kely ny masoandro. Ny anankiray masoandro foana mandalo kely ny rahona. Le anankiray mahatsapany anatiny any ozy izy nirandrina raha mamonjy hoe na mandalo ady sarotra aza. O Jesosy fetsy. Misy mijoro, misy manangana, misy mampijoro,
Zay le atao hoe mazava, mampahazava ny fiainan'ny olona rehetra. Mazava, mampahazava ny fiainan'ny olona rehetra. Amin'izao fiandohana izao, andaontsika tsy ho diso fanombohana. Tsy midika ninina ny titra hoentsika, tsy midika ninina le autocollant be dia be ao tokantrano hoe An'i Kristy. Hoe io dia tena an Jesosy marina. Poketra, kitapo, vingitina, An'i Kristy. Ny sasany mpivarotra mofogasy eo, An'i Kristy. Mahery rano Jesosy. Tontolo ara-panahy zavatra izay fanomponan'Andriamanitra. Manomboka isika dia manomboka mijery any anaty any. Manomboka mizaha toetra any anaty any. Tao lay mazava izay mampahazava ny olona rehetra ety ambonin'ny tany. Inona ny depara? Fanamasina tenin'Andriamanitra. Fa tsy hoe za manompo atsy, za manompo aroa, za manao an'izao, za manao an'izao. Be dia be ny olona mitantara ny tena no zaho converti, za 25 ans de conversion. Za ohatran'izao, za ohatran'izao, fa rehefa jerenao ny fiainany tsy misy an'ilay mazava izay mampazava an'izao tontolo izao. Fa ozintsika teo hoe maizin'ny rahona fa mba sembahana ny masoandro fotsiny antsy indraindray. Raha mba laizy kely ny any anaty any. Rehefa mivavaka dia aza mba laizy kely ny any anaty any. So hafa eo Jesosy. Na vita vavaka ohatran'izao. Fa paherezan-tena ny any anaty any. Fa piononana ny any anaty any. Fa androany mila mijery mazava tsara isika. Dia mila mafantatra tsara hoe nanomboka araka ny tokony ho izy ve ity fiainako ity. Sa fiainana ny japy train. Izy tantara ohatran'izao ndray mandeha tantara tena izy. Olona anankiray mpanao marathon. Dia ilay marathon miainga eo Betongolo. Teto Madagasikara ilay izy. Miainga eo Betongolo dia tonga ny satetiko na Sambaina na Manjakandriana. Dia miazakazaka zany ilay olona dia eo Betongolo ilay enregistrement dia tonga ny farany any dia vita. Dia nandeha ny mpiazakazaka, nandeha mpiazakazaka. Nandeha tira namana anankiray mpiazakazaka dia mandeha amin'ny lalana iny zany Pasapito, mandeha Akadindramamy, mandeha Mahazo, sasisa rehetrarehetra, mandalo an'Ambohimankakely sasisa. Dia nandeha izy zany. Dia tonga teo eo Ambohimankakely teo nanomboka reraka ngiara iny. Efa nanomboka reraka ngiara iny dia inona nataony? Sakabus izy. Laza izy nitsofoka atao anatin'ilay bus. Ny olona miazakazaka zany, miazakazaka izy ao anaty bus. Dia ataoko hoe 3 kilometatra alohan'ny atongavana ilay farany, nidina amin'izay eto amin'ny miala ozy dia nidina izy. Lasa amin'izay izy. Dia tonga ny farany dia hitanao ohatra ilay olona ilay hiala ina reny. Izay ny paoziny zany, mampiseho zany hoe tena henjana be ilay nanjoa tao ampovoany tao. Tonga izay izy. Sady ilay manao an'ilay sepotra be. Fa firy teo. Nefa fatantsara zany fizy voalohany. Fa firy teo. Jeren'ilay olona amin'izay. Ok. Azo fetifety ary. Ka ity zavatra misy contrôle ao ampovoany. Misy manara-maso zany hoe nandalo teto numéro 21. Nandalo zay dia marima 21. 33 nandalo tarianany ihany. Jerena ny anarangiara iny tsisy eo amin'ilay contrôle misy manomboka aty jusqu'à re. Ka le entre na Betongolo sy Ambohimankakely zany tsisy contrôle lafa ny tao ampovoany tao nisy dia tsy fantany izy. Tonga any farany tsisy. Any farany amin'izay mahazo an'ilay teny fambary an Jesosy amin'ny boky Matthieu 7 hoe tsy fantatra akory ianao hatrizay zay. Miela amiko ianao mpanao meloka. Satria naninona any amin'ny tsisy diso depara ny japy train tao anatin'ilay izy. Be dia be ny olona, izy moa zany ny japy bus. Be dia be ny olona manompo an'Andriamanitra. Manompo
Resy lahatra ny amin'ny teny, resy lahatra ny amin'ny karazana toriteny, dia tonga dia miditra, dia manao fomba mpivavahana, dia manao an'izay karazana hetsika rehetra ao, dia fierery pastera rehefa avy amin'ny teny izy dia tena mpanompon'Andriamanitra, tsy tapaka mihitsy izy ty. Izy dia dekona mahafinaritra, izy dia ohatran'izao, izy dia ohatran'izao, izy dia ohatran'izao. Ny fotoana nisy tontoanay maty zay, tontoanay izy, sao dia venao manaratsy olona fa tontoanay izy. Zao kely namanao ilay tontoan paster izy. Rehefa maty ngarainy dia nentina tao amin'ny fiangonana anankiray. Dia hozy izy ilay paster ny teny, maty ny mpanompon'Andriamanitra. Ny tompoko mivadika mpanompon'Andriamanitra taiza moa zany raha tonton. Isaky ny mihetsika izy dia tonga ty am-piangonana foana. Nahalalako an'ny tonton tsy inona mandry atatatra foana isaky ny mihetsika. Tsy mitovy mihitsy ny fahalalana izy pastera ny raha tonton. Fa fahalalako ny raha tonton manana nabavy zay izy dia petraka eo akaikinay zany zareo mpanila bodirindrina dia isaky ny mihetsika dia ilay anabaviny io foana. Manakarama taksi foana dia akangara iny nandry atatatra ry ambatonakanga. Dia io lalana rehetrarehetra io fatany daholo ny tatatra rehetrarehetra. Kendremy izy le atondray ako mbola tsy natory ela atondray any atory amin'ity andro alina. Dia vavy le anabaviny andray ny taksi alaivondray izy fa ary. Fa rehefa maty izy dia mpanompon'Andriamanitra izy. Manadio atao am-piangonana izy manao an'izao. Fa olona tsy nanomboka tamin'ny fiandohana. Olona tsy manana ny mazava ao anatin'ny fiainana. Olona tsy manana n'ilay mampahazava ny zavatra rehetra. Ny mazava raha lasy anabavy no ahafahantsika mijery ny zavatra araka ny tokony ho izy. Ozy ny abolana milaza, sadidiko sy ny toko sy ny andininy. Fa zao ny ambarany hoe ny lalany marina ozy izy dia tahaka ny fipokandro maraina. Ny amazava mandra-pitato vovona ny andro. Ny mazava no ahafahanao mahalala tsara, mazava tsara hoe inona ny couleur anankiray. Rehefa alina ny andro mifangaro mena sy marron. Rehefa alina ny andro, rehefa tena maizina ny andro tsy fantatra ho intsony ny zavatra mitovitovy. Fa rehefa mazava dia hitanao tsara mihitsy ny hoe tsy tena mitovy ireo zavatra ireo. Ohatra mitovy ireo fa tsy tena mitovy. Tia gris, itia somary ohatra ny beige, itia marron, itia ohatran'izao. Tsy dia mahay couleur loatra. Ny mazava no ahitana an'izany. Ao anatin'ny mazava no misy ny endrika. Zany mahatonga hoe ny maso mitova sarobidy indrindra amin'ny olombelona. Nisy tontoanay izay ny tantara mihitsy hoe ny olona rehefa voy mason'io, ilay olona hoe ohatra tsika sianao zany hoe mahita tsara tahaka izao ka tonga tampoka ny fahajambana. Dia izy ilay tontoanay hoe vitsy kely ny espérance de vie an'ny olona. Fa tonga izy dia milatsaka ao anatina fahadisom-panantenana sy fahareraha-miaina. Dia ao anatin'ny 5 taona eo ihany ozy izy. Dia mefoy kely ny androm-piainan'ny olombelona raha voavoy masony. Hafa zany ilay olona teraka jamba reny efa zatra. Fa ilay olona nahita hatramin'izay kanefa lasa tsy mahita, simba ny fiainana ray manontolo. Azonao ve ny importance an'ilay fahazavana? Zany ny importance ny fahazavana. Ary androany ianao, zasy ianao, mila mijery velona ao anatin'ny fiainako ve le mazava. Izy ve ny mampazava ny fiainako, sa ny vola ny mampazava ny fiainako. Ka rehefa tsy misy vola, kizitina velona loatra n'ireny tsy azo atao nininina reny. Tonga dia hoe tsy manam-bola io. Aza resadresana mihitsy. Masika. Vanontaninao izy, aiza ilay tongolo gasy, fatao inona io maso io. Tsy maintsy atory daholo zany. Dia rehefa manam-bola indray izy, sorira foana ny olona rehetra. Ilay tongolo gasy aive, atoka avianao torogasy adio. Izay anontanianao, mahafinaritra ery izy. Na mangataka ary dia mahazo. Ny vola izay ny manazava ny fiainany dia miovy eo.
Misy zavatra be dia be ao anaty tontolom-piainana n'olombelona ao. Misy zavatra be dia be. Fa ozako hoe fanontaniana ho antsika androany. Tsy atao lava loatra ty afatra ty. Mampazava ny fiainanao ve ilay zanak'Andriamanitra? Eninao ve zany ao anatin'ny fiainanao? Sa amboarinao fotsiny sainao hoe zay rangale izy. Za raha tsy te hisalasala tsony amin'izany zany foana ve hisalasala isaka mihetsika. Alao misalasala dia n'izao hoe. Alao tena miaino hoe. Alao tena mahazo antoka e. Alao tena mahazo antoka hoe misy ny fanan'Andriamanitra atao anatiko hoe. Alao tena mahazo antoka hoe miresaka amiko i Jesosy io hoe. Any anatiko any mampahery foko mandendeha eny an-dalana eny, tsy voatery mihaino toroteny fa miatrika ny toe-javatra mandendeha eny an-dalana eny, miresaka amiko Andriamanitra. Mampazava ny any anatiko izy. Miatrika problema fa eniko izy mitantana, ny atao hoe Andriamanitra mitantana anao anatin'ny problema, tsy hoe izy mamaha ilay problema, fa izy mampazava ny fona. Ka miatrika zavatra sarotra ianao fa tsy reraka ny fona. Miatrika ady ianao fa eninao misy hery miasa ao anaty. Misy hery miasa ao anaty. Tao tena mazava izay mampazava ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Nisy fotoana nandinika mihitsy hoe tsika zany manana fomba fijery an'izao tontolo izao, zao zavatra zao zany zava-misy eo anivon'izao tontolo izao hoe ny olona izao tontolo izao ny olona tsotra fotsiny amin'izao zany alerzika na mpivavaka. Tena tsy tian'ny olona zany. Mampa-alerzika azy zany, masosotra azy zany, matezitra azy zany. Mora kely tonga dia mandray conclusion hoe asan'ny devoly mahatonga azy ohatr'izany, devoly. Tonga zany dia atsipany amin'ny devoly ilay resaka. Tsy te handinika be hoe fa maninona fahoana. Fa le izy misy zavatra koa hitanao ao anatin'ilay izy hoe mampakidikidy ny olona le mpivavaka satria tsy tena hitan'ny olona le mazava ao anatin'ny fiainana. Ny zavatra hitany fotsiny dia olona miady varotra be amin'ny halavana zipo, amin'ny lokom-bolo, amin'ny andro andehanana mivavaka, amin'ny fihinana sy tsy fihinana, amin'ny fokasigara sy misotro toaka. Miady varotra amin'izany fotsiny ilay olona. Inona no tiako lazana ho anao anatin'ilay izy, ilay mazava izay mampazava ilay fiainana, tsy hitan'izao tontolo izao. Tsy tsapan'izao tontolo izao zany, tsy hitan'ny olona fa ny hitan'ny olona dia izao mitovy amiko ihany ty olona ty, samy faly rehefa mahazo vola, samy malahelo rehefa tsy ampy vola, samy kizitina zao ihany. Fa ny différence fotsiny le araka le nyteneniko teo, izy mandeha any am-piangonana, za tsy mandeha any am-piangonana. Mila mijery isika ny fiainantsika. Aza tonga dia raisina fotsiny le hoe zanak'Andriamanitra. Fa any amin'ny farany any ngeny tena problemy, any amin'ny farany ianao voahita surprise hoe ahoana kay tsy nanao an'le testa le teo ampovoany. Kay tsy hitanao le teo ampovoany fa neverinao fotsiny hoe mivavaka hatramin'ny farany zany ferana amin'i Jesosy. Hiatrika n'ity taona ity isika. Miazakazaka ny olona mitady zoto, mitady tsodrano, hampahomby ny fiainany. Fa ny olona aby tsy mitady an'i Jesosy. Milahatra ny olona hiditra amin'ny fiangonana, fa ny olona tsy mitady an'i Jesosy. Tsy mitady an'ilay mazava izay mampahazava ny fiainana izy. Tsy mitady an'ilay teny izay mitondra fahazavana amin'ny fiainana izy. Zay tsara ilay izy ilay tenin'Andriamanitra no mitondra an'ilay fahazavana. Eninao ve tenin'Andriamanitra, Andriamanitra miresaka aminao anatin'ny fiainanao io? Fa iny no mitondra fahazavana ao anatin'ny fiainanao. Ary iny fahazavana iny no miteraka fahatsarana amin'izay. Azonao le dingana? Fanamasina tenin'Andriamanitra mazava fahatsarana. Reo le izy. Fa tsy tonga dia fahatsarana, ataovy tsara ny fiainako Andriamanitra. Ataovy ohatr'izao Andriamanitra, ataovy ohatr'izao Andriamanitra. Fa rehefa tonga ny mazava izay mampazava ao anatinao, na inona, jereo tsara ilay izy tsy novain'Andriamanitra nge le
tany izay tsy misy endrika sady foany. Sa ny andro ve izy hoe vita hatramin'ny farany ny asa zay vao hoe zay vao tsara. Tsy zay le tantara. Sa zay le tantara aloha e. Tsy zay fa vao tonga amin'ny mazava dia naninona? Hitany sady fa tsara le izy. Zany hoe ny olona miazakazaka, ny olona mitady karazany zavatra hoe amboary ity, tokony asian'Andriamanitra an'izao ny fiainako, tokony hatsarana ohatran'izao, dia amin'izay mba tsara, amin'izay dia mahafinaritra. Fa Andriamanitra tsy nanao ninina, tsy nanao ireo tosina inona na inona mihitsy izy. Fa ny élément nampidiry fotsiny tao anatin'ilay tontolo, tsy misy endrika sady foana, dia ninona? Ny mazava fotsiny. Mitady jodrano sitsika toy ny olona, anamboarana ny toe-javatra, anatsarana ny toe-javatra. Fa Andriamanitra milaza raha miditra fotsiny mazava. Na mbola misy ary fikorontanana, ho hitanao fa tsara ny fiainana. Fo maraina ny kidoroko mbola tena sesy kidoro mamitiana. Ho an'ny olona taloha mihaino tantara mahazao. Inona zany? Mbola le jifotsy be le misy manindrosindrona bozaka reny ao lamosina anao. Misy manao masazy mandritry ny alina. Fa vita ny alina henonao fa tsara ny fiainanao. Mijery mpanankarena ianao manana fiara be dia be. Ny olona manana fomba fijery hoe sambatra izy ohatran'izao. Fa ianao mijery azy dia hitanao hoe manana an'izao izy fa tsy sambatra noho izany. Satria nidiran'ny mazava ny fiainanao. Zany ny fijerena ny mazava eo. Zany ny fijerena ny mazava eo manahoana par rapport amin'ny hafa. Ny hafa maizina ny mazava. Hitako ve famaizinana iainan'ny hafa. Tao manan-javatra izy mivady fa tao tsy milamina mihitsy ny fiainany zareo. Ny anay ohatra mikorotana ny ankizy fa ohatra henoko misy fiadanam-po any anatiko. Henoko misy fifaliana any anatiko. Manana problema takizao mbola tsy mivaa. Zay le tsy misy endrika sady foana. Fa rehefa miditra amin'ny mazava, hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Dia hitako fa tsara zany. Raha tsy tsara ny fiainanao, tena manasanao androany. Resao ny Tompo hoe tsy tsara ny fiainako. Reraka any amin'ity fiainako ity Jesosy. Reraka. Ny Zakaiosy nanamboly izy fa tena hitany hoe tsy tsara ny fiainana. Tena tsy nirara intsony izay fafambaraka ihany-kazo tany eritreretinao, sarotra be ny mi-imaginer an'izany zavatra izany. Hoe ianao mpiasam-panjakana jain'olombolona salama tompoko, miarahaba miakoka daholo ty olona rehetra ty. Azo antoka ngefa vita iny tantara iny tsisy ny akoka tsony, tsisy ny antsongiandrina elary mihanky-kazo kongiandrina. Mety nisy nanao elary izy voaka iny ivele ty ohatr'izao. Fa tena tsy nirara iny Zakaiosy le izy. Satria manino hita Zakaiosy fa ratsy ny fiainana. Tsy matsiro ty fiainana. Ataon'ny olona tsy enjery fotsiny hoe ratsy ny fiainana miaraka amin'ny Jesosy fa tsy hitan'ny olona le hoe ratsy aiza ho aiza ary. Ohatrany hoe atao tsy enjery fotsiny le izy hoe ratsy ny fiainana raha vao tsy eo ny Tompo hoe. Fantany ange mba nytany hoe ratsy ohatrany ahoana moa zany. Efa hoe ratsy koa fiainanao tsisy an'Andriamanitra ve ho tsara e. Aza vao misy ary hoe ohatrany ahoana maharatsy azy, ratsy fotsiny ratsy ianao koa zany toa ohatrany mahasosotra betsy. Dia ohatran'izay koa miteny hoe tsara ny Tompo dia anontany hoe inona le mahatsara azy aloha, tsara amin'ny ahoana. Fa tsy hitan'ny olona izay ambara satria efa formule fotsiny izany. Aza manampy maso tahaka izany ianao. Fa aoko tena izy ny fomba fijerinao ny fiainanao. Tsara ve ty fiainako ty? Rehefa tsy tsara ny fiainana, verina ny betongolo. Fa tsy tohizana mandeha bus ihany. Manjakandrina zay vao tsy fantatro tsony ianao, tsy fantatro akory ianao, navaiza. Fa miverina. Dia any miresaka amin'ny Tompo mihitsy hoe Tompo andao ty atomboka amin'ny voalohany. Andao atomboka hatramin'ny voalohany ty zavatra ty.
andao tena atomboka amin'ilay resaka mihitsy hoe fanan'Andriamanitra io. Ny tenin'Andriamanitra ao. Tonga amin'izay mazava izy nisy mpiainana, izay vao tonga ny fahatsarana. Fa tsy tonga dia mihazakazaka fotsiny, fa mamitaka ny zavatra hitan'ny maso, mamitaka ny zavatra rehetrarehetra. Fa ianao mila mahita ary mila juste tsara ianao mijery fiainana. Tsy resaka hoe mahomby sy tsy mahomby sy sisa izany rehetra izany, tsy référence na inona na inona izany. Ozy izy Jesosy ny resaka hoe mahasoa ny olona inona moa na mahazo zao tontolo izao ary izy, kanefa maty antoka. Natao hoe mahazo zao tontolo izao nge dia tsy tapitra hatramin'ny vola aman-kareny, fa zao tontolo izao katsana nge io diplôma io e. Zao tontolo izao katsana nge io atsara tare io e. Atao daholo ty karazany zavatra rehetra ty. Makiazy matevina efa ory 1 santimetatra. Vola olangolana impiry. Na ny coiffeur rehefa reraka mihitsy. Zay ve madame efa kivy fotsiny izy mampiseho ilay fitaratra. Zay ve madame. Ohatra mbola tsy mety tsara le ato ka. Rehefa tsy mety le fiainana dia any tediavan'ny olona le izy apety azy. Zarenao tsara fiainan'olona mpanan-karena manambady manana le vatiny zany le manambady kely ery. Fa mandeha manao shopping ny ataon'ireny rara. Manao shopping izy tonga dia soratana fotsiny ny chèque na carte bancaire 5 millions ariary. Ianao mbola tsy nandray an'izany ny tananao. Ny azo soratana fotsiny roby anankiroa 5 millions ariary. Dia mijery ivelany ianao dia hoe sambatra. Tsisy mazava zany. Rehefa tsy misy mazava tsy mahita ny fahatsarany. Mangidy, mavesatra. Fa ny olona miaraka amin'i Jesosy Kristy tsy manana fahatsiakanjo anankiroa raha misy fifaliana ao anaty. Satria ao le mazava izay mampahazava ny olona rehetra. Tsy miraty io. Midika le olona rehetra tena mazava mihitsy, na olona mahantra, na olona manan-karena, na olona manan-katao, na olona misy diplôma, na olona tsy nianatra, na nanina, na tambavohatra, na tandrenivohatra. Tsy akifidy fa mampazava ny olona rehetra io Jesosy io rehefa miditra izy. Anjaranao raha lasanam-pavy no mijery ao anatin'ny fiainanao. Manomboka ny taona, ahoana fomba nomboanao anazy. Tohizana fotsiny velo lalana. Sa nomboka andinika amin'izay mampazava ny fiainako fe Jesosy. Sa za le karazana olona mitady ny anatsarana n'ilay tany izay namboarina ho tsy misy endrika sady foana. Tsy nikitian'Andriamanitra mihitsy n'ilay izy. Tsy nikitiany io tany tsy misy endrika sady foana. Fa zao fotsiny misy mazava. Rehefa nitranga mazava, hitan'Andriamanitra fa tsara amin'izay le izy. Vita izay zavatra izay, no sarahany amin'izay. Andao sarahana amin'izay ny mazava sy ny maizina. Ny maizina ataontsika alina, ny mazava ataontsika mandro. Vita izay, sarahana ny abakabaka sy ny ranomasina. Sisy tsara daholo ny tohany rehetra ary tamin'ny farany indrindra. Vita ny création, Genesis 2:2. Hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra. Rehefa ao amin'i Jesosy Kristy ianao, ao amin'i Jesosy, rehefa tafapetraka ireo fototra resantsika ireo, afaka ny tsara indrindra ny fiainantsika. Gaga ianao hoe matsiro ranga, matsiro. Tena henoko ny tsirony. Tena henoko. Misy zavatra be dia be mbola azo anakianana ny fiainako amin'ny fomba fijery ivelany, fa matsiro le izy e. Mandehandeha to tsy manana izay ananany avy, to mbola hiatrika problema ihany, to mitovy amin'izao tontolo izao ihany problema trehana. Fa henony tsirony. Raha vao tsy izay ny fiainanao, ndana verina apoditry ny azo fijalian Jesosy. Dia ndana amin'ny resaka hoe tompo. Aloha ngotako mihitsy aloha ty autocollant ty fa ohatran'ny tena tsy tiany fahamarinana. Fa fahamarinana mbola tsy misy endrika sady foana ny any anatiko any. Mila anao aho manonona n'ilay mazava ao anatiko Jesosy. Mila anao ahako manazava ny fiainako io. Manazava ny fiainako. Dia mahatsiaro ny sitrapon'Andriamanitra sy fahatsaran'Andriamanitra. Ozy izy Paul miresaka hoe, zay ozy izy dia tahaka ny tsy manana na inona. Nefa mampanan-karena ny maro.
olona tsy manana na inona na inona fa afaka mampanakarena. Olona tsy manana na inona na inona fa tsy mangataka vavaka amin'ny olona rehetrarehetra hoe tambavaka fa fahoriana ny ainako ty metambavaka fa voakapaka raha petsy maraina indray zao dia ho avy vo maraina ry zalahy dia anao an'izao dia anao an'izao. Nisy boky anankiray izay tena hitako tena latsaka ny ranomasoko nahita an'ilay boky namaky an'ilay texte an'ilay olona tany amin'ny firaisana sovietika tany dia mitantara eo izy ny fahoriana izay niaina noho ny amin'ny filazantsara. Rehefa voagadra izay ozy izy noho ny amin'ny filazantsara nampigadra azy dia zavatra tsy azo atao anatin'ny figadrana dia ny mitory teny amin'ny olona amin'ny gadra namanay. Fa raha voatratra mitory teny amin'ny gadra namanay tonga dia vonovonoan'ilay garda. Nanomboka ny resaka izay samy gadra apino ozy izy dia izao ny resaka io. Ataontsika hiresaka amin'ny garda. Na resantsika amin'ny garda. Avy aloha zaho hitory teny amin'reto gadra reto. Dia avy eo ianareo afaka mamonomono anay. Henjana be zany dilina zany. Dia lasa izy vitsivitsy miralana anatiny an'ilay garda. Aleo mba maso mitory teny izay. Rehefa avy mitory teny izay maso mamonomono anay nareo. Dia lasa mitory teny. Vita nitory teny, jaranay indray zao izy ilay garda. Tsaky tsitsy zany vono zany sao dia verinao vonovono kely milakolako kely eo fotsiny dia vita. Fa tena fampijaliana zany. Io faladio velivelesina amin'ny hazo mafy be. Fa vita izay dia manao ohatran'izao ny tongotra marary be. Dia feno mangana feno ratra io vatany io. Fa vita izay dia ozy izy le pasteur izy amin'io pasteur FLM. Izy miresaka hoe vita le izy samy faly izahay. Zahay faly afaka nitory teny, zareo faly afaka namono anay. Tena toana amin'ny foko hoe ao anaty fahoriana tahaka izany fa faly fo. Satria maninona ao lay mazava izay mampahazava ny olombelona rehetra eo ambonin'ny tany. Misy olona tsisy fahoriana amin'ny fiainana fa marary ny any anaty. Tsisy moa zany fa misy le izy. Jerena amin'ny endrika ivelany tokony milamina. Petrapetraka tsara ny zavatra rehetra. Manana chauffeur daholo hatramin'ny ankizy. Hatramin'ny toto ary manana chauffeur hitondra azy mandeha ny vétérinaire. Nefa tena tsy mety. Tsy misy olona migadra dia vonovonoana. Fa faly ny any anaty rehefa avy. Misy fotoana ozy izy natsipy tany anatina toerana voan'ny tuberculose izy indray mandeha. Voan'ny tuberculose dia nalefa tany amin'ny atao chambre numéro 4. Dia niditra tao amin'ny chambre numéro 4 io. Chambre numéro 4 io tsy isy velona izay voaka avy tao. Fa tsy haiko ozy izy fa par miracle navoaka an'i Jesosy tao. 13 taona izy nigadra foana. 13 taona ny vonovonoana foana. 9 taona izy maty. Tamin'ny taona 2004 tena misy izay vao maty. Fa mijoro vavolombelona dia raha hoe fifalianay ao anatin'izany fonjy zany. Tena hafa mihitsy. Hafa. Sa te hizara aminao androany an'ilay Jesosy mazava izay mampazava ny olombelona rehetra. Jesosy izay tsy anarana fivavahana. Jesosy izay tsy fiaraha-miangona. Jesosy izay tsy tenenina fotsiny eo ambava hoe tahaka izao. Sa lalana sy fahamarinana ny fiainana. Iza moa tsy mahay izany verset izany. Fa mampazava ny fiainanao ve izy? Raha tsy mampazava ny fiainanao izy, androany. Androany. Itsika kely le namanao dia lasa hoe androany. Androany. Miresazo hoe tompo, mba tsy ho fahalalana fotsiny ho fahalalako anao. Fa mba te handray an'izany mazava izany androany. Mba te hanomboka ny fiainako amin'izay. Tsy zavatra ivelany ilaiko. Tsy zavatra ozy izy ilay hira izay hoe tsy fitahinako tsy izany no andrandraiko. Fa ianao mihitsy raha izanaka fana ianao manontolo tompo. Ianao no tiako. Atsangantsika dia vavakantsika androany. Samy miresaka amin'ny tompo anio. Za tsy mampitahotra anao za resaka afo be sy maninona izany fa za te hizara aminao fotsiny ihany ilay mazava izay mampahazava. Tsisy fampitahorana izany hoe raha vao tsy mandray an'izany ianao dia zao. Tsy an'ilay izy.
fa aza mitoy miaina ao anatin'ny maizina rahalasy anabavy. Aoka ianao honnête tsara mijery fiainanao hoe aizy ty fiainako ty. Ao anatin'ny maizina ve ny fiainako sa ao anatin'ny mazava. Manana n'ilay fanahy sy tenin'Andriamanitra ve miasa ao anatika. Sa mivavaka sy manompo, manao asa fanompona, fa mbola mitoetra ao anatin'ny maizina ihany. Atao hoe maizina tsy manao asa ratsy, fa tsy misy tsirony. Zay ny atao hoe maizina. Vavakatsika. Raha maniry ary vavaka aminay ianao. Dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.